mbola ho aminareo rehetra indray aneny fahasoavana sy ny fiaganana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, faly ny fonay fa tafajoro pakianjanao ny tombotray. Koa izay sy izay rehetra ty anatinay dia midera sy mankalazanao. Manaiky ny fahatsaranao, manaiky ny maha-Andriamanitra anao, mitondra sy mandahaka ny zavatra rehetra. Dia nitaobinao tamin'ny mahazaka ny fitiavanao izay, ka afaka mitodika aminao, mandray ny feonao, mandray ny fampahirezanao. Mitenenina Tompo, voninkiananao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, fanaovam-beloma sy hafatra. Mazotoa ka tia ampifaingana ianao, fa dia masy efa nandao ahy, satria tia izao fiainana izao izy ka lasa nakany Tesalonika, Kresika nakany Gality, Titus nakany Dalmasia. Luka ihany no atoanko, alao Marka ka ento miaraka aminao, fa mahasoa ahy any amin'ny fanimpony izy. Tikiko dia nirahako any Efesosy. Ilay kapoty navelako tany Troasy tao amin'ny Karpo dia ento raha mankaty ianao ary ny boky, indrindra fa ireo boky hoditra. Aleksandro Panevarana efa nanisy ratsy be loatra. Ny Tompo amalazy araka ny asany. Tandreminao ihany izy iny, fa nanohitra fatratra ny tenanay. Tamin'ny nandaharako voalohany analatsiny ny tenako dia tsy nisy nomba ahy, fa nandao ahy avokoa izy rehetra. Aza mba isaina ho elony anie izany. Kanefa ny Tompo nitsangana teo anilako, ka nampahery ahy mba ho tanterana tokoa amin'ny ataoko ny fitoriteny, ary mba ho reny-jery rehetra izany. Ary izao no vonjena tao ambavany liona, ary ny Tompo anafakay amin'ny asa ratsy rehetra, ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahasivy ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo no ampahirezan'ny Tompo anao indray. Ary nakana no hevitra hoe jereo tsara ny namana. Ahoana hoe? Za tsy anontany hoe iza amintsika moa zao tsy manana namana mihitsy, ary tsy mino amin'izany hoe tsy manana namana izany aho. Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia mampanatrantsika hoe jereo tsara ny namana. Raha ity texte atsika ity dia mampiseho amintsika fa efa manakaiky ny fotoana ahafatesan'ny apôstôly Paoly, ary tsy matahotra an'izany koa izy. Araka ny ambalany ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahaenina hoe fa izao dia efa hatolotra sahady ary efa mpiakaiky ny andro fianaka. Ka eto amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia manao jery todika ny fifandraisana tamin'ny namana, ny fifandraisana tamin'ny mpiara-mianatra sy mpiara-miasa tamin'izy. Ary dia hoentiny ampahirezana sy ananarana amin'ny Timoty izay zany miara-pahaizana. Jereo tsara ny namana. Jereo tsara ny namana satria voalohany misy namana mora makahala tsotro zao. Mora makahala tsotro zao. Anisan'izany le antsoina hoe Aleksandro, voalaza mandiny fahaefatra ambin'ny folo. Aleksandro Panevarana efa nanisy ratsy be loatra, ny Tompo hamaly azy araka ny asany hoy ny apôstôly Paoly.
lehilahy mpamifivarahana, zany hoe lehilahy manan-katao. Akaka ny olona rehetra mba nandray am-pitiavana ny azakazaka nandray ny apôstôly Paoly izy. Ary amin'ny mahampalefy varahana azy dia nanamboatra samy kely be lehibe izy mba hivavahany ary nanaparitaka izany. Ka rehefa mba nananatra sy nampahery azy ny amin'izany ny apôstôly Paoly dia natezitra amin'ny Alexandroty ka nivadika lasa pampahada sy mpanenjika mafy ny apôstôly Paoly izy ary niteniny apôstôly Paoly hoe na misy ratsy be loatra izy. Tonga namigavidy azy ary nitory azy tamin'ny Roma ka nisan'ny natonga an'izao fisamborana ny apôstôly Paoly sady nanagadrana an'izao. Ary dia natonga ny apôstôly Paoly nananatra ny Timoty amin'ny 2:20 tarehy aminao ihany izy fa nanolotra fantatrany teny haly. Andreny ny namana fa misy namana mora mankany. Misy olona tokoa miazakazaka voalohany mba hifandray aminao, te hampiseho fitiavana aminao voalohany, fa rehefa tsy manaraka levy ianao, izy no miala aminao voalohany, izy no hanenjika anao voalohany. Misy zany mandraka fahazavantsaina avy amin'ny tompo mba hamaharanao mialoha izany karazan'olona izany, mba hikandremanao, mba hahaizanao mitondra tena tsara manoloana izany karazan'olona izany. Fa jereo tsara ny namana, fa misy namana mora mivadika. Misy namana mora mivadika, ohatra ny Demasy voalaza amin'ny 1:10. Zao no voasoratra fa Demasy efa natao azy ny apôstôly Paoly satria tia izao fiainan'izao izy ka lasa nakany Tesalonika, tanàna lehibe referensy amin'ny Tesalonika izany tamin'izany. Nefa ity Demasy ity no anisany mba nitenena hoe ianao zany mba miaraka amin'ny apôstôly Paoly amin'izao fisamborana sy fanagadrana azy zao, ary misy namany ihany koa moa miaraka taminy. Izy mba natanena ampahery azy, fa rehefa niamafy ny fanenjehana any apôstôly Paoly dia nandositra nandao azy izy. Makoateny amin'ny teny grika moa dia milaza izy nandao azy anosaraka. Ka voasoratra hoe satria izy tia izao tontolo izao mihoatra noho ny fitiavana tompoko. Mitandrema isika fa raha misy amin'ny namanao mbola tia izao tontolo izao mihoatra noho ny fitiavana amin'ny tompo dia tsy azonao ekisana tanteraka izany. Olona tsy azo antoka izany fa mety mbola mora mivadika. Raha mbola zay renarena zay le amara amin'ilay izao tontolo izao eto, raha zay mbola le mamirana sy le mampifaly vetivety fotsiny no tiany arahana aminao dia namana mora mivadika aminao zany. Ary ka ny voasoratra amin'ny Jaona voalohany toko 4:15 tako amin'ny 2 hoe raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao aminy ny fitiavana andray. Andreny izany karazana namana izany. Ka andreny ny namana miiba, zany hoe miiba, olona negativa. I olona tsy resaka aminao raha tsy fosa olona, raha tsy anaratsy ny olona manodidina anao, zany le olona miiba. Raha misy zavatra mba hiezahana izy manakivy anao, ary raha hitananao izy dia hitaona amin'ilay renarena sy ilay zavatra mamirapiratra vetivety fa tsy amin'ny zavatra tsara. Halaviro izany fa tsy namana tsara. Fahatelo, jereo tsara ny namana satria misy namana miezaka mifanampy amin'ny sarotra. Miezaka mifanampy amin'ny sarotra. Zany no tena famaritana ny namana. Ao anatin'ny fahasarotanao izy no manampy anao. Arak'izay voalaza amin'ny fotoanan'ny apôstôly Paoly eto dia misy efakara zany. Tena tsy nandao azy fa anatin'ny sako arbolana nanohy ny fiaraha-miasa. Anisan'izany ilay antsoina hoe Kreska, voalaza amin'ny 1:10 tako amin'ny 2. Kreska nakany Galatia, zany hoe nanaiky ny rano na dia efa mifatotra aza ny apôstôly Paoly
lavitra zany galaty zany dia nandeha izy no mifanahaka raha miasa sy noho ny finamanana. Anisan'izany koa Titosy nakany Dalmatia koa dia tena mpianatra tsakaiky amin'ny apôstôly Paoly. Mirahantany izy mba hampahevitra kristianina izay nienjera sy nampizaliana noho ny fanenjehany ny fanjakana romanina nanjanaka tamin'izany fotoana izany. Le raha fahatelo anisan'ny tena nanamparana sarotra i Tikiko, voalaza mandiny ny faharoambin'ny folo. Tikiko dia nirahaka ho any Efesosy, lavitra koa zany, fa nandeha sy natatory izy na dia tsy afaka azy n'apôstôly Paoly. Ary tena manana ny fanahany fanontona izany le lavaka zany natokany apôstôly Paoly nanafatra azy manokana. Rahalahy malala sady mpanompo matoko izy, ary ny fahefatra farany nanampy azy ao anatin'ny sarotra imarika dia tena nahatoky tamin'ny fiaraha-miasa taminy ary miatsara trano zany finamanany sy ny fiaraha-miasa tamin'ny apôstôly Paoly zany. Dia tsara io ny apôstôly Paoly ka amin'ny andininy faraka ambin'ny folo tapahany faharoa dia nafarany hoe alao marika ka eto miaraka aminao mantsany Timoty fa mahasoa ahy amin'ny fanontona izy. Namana mifanampy amin'ny sarotra. Misy fampianaranao antsika zany, ilaina ny namana. Aza mety tena mahavita rery ny fiainana izany fa mila fiaraha-miasa izy manomboka amin'ny ao an-trano. Matoa ny men'Andriamanitra anao miankonanao dia ilainao mifanampy aminao. Aza miavonavina, aza manao hoe mahavita tena irery na ny ampianarana azy, any ampiasana mazava ho azy araka ny famaninana. Maika moa fa ty am-piangonana aza miavonavo-kevitra. Zay voalaza amin'ny Romanina toko faharoambin'ny folo andininy fahaenina folo, miraisa saina aza mihevitra izay avonavina fa aoka mba ho zakatra ny fietrena ianareo. Aza manao an-teranareo hoendry vitako reo ty za tsy mila mizamizy sy miala daholo nareo tsy toetrana kristianina zany riavana. Aza milaza aminao fa nahavita be ny apôstôly satria nahoana nay miara-miasa tamin'ny karazan'olona samihafa izy ary zava-dehibe zany. Fahaefatra, jereo tsara ny namana satria misy namana tena mandray anao toy ny ankohonany. Misy namana mandray anao toy ny ankohonany. Anisan'izany Lioka tompoko dia ambarany apôstôly Paoly amin'ny andininy faraka ambin'ny folo hoe Lioka ihany no ato amiko. Io dia tsy nandao ny apôstôly Paoly mihitsy, ary lehilahy feno fanaiketena, na dia dokotera azy, na dia mpahay-tantara azy, ary na dia nanoratra filazantsara sy ny asan'ny apôstôly aza, inikely izy ny voalaza soratra masina. Ary tsy mba nandao ny apôstôly Paoly raha tsy nirahany tokana nga ka mahatonga azy milaza hoe Lioka ihany no ato amiko. Lioka koa dia nandray any apôstôly Paoly tahaka ny zoky be ka tsy magava izany firala izany. Tahaka izany koa Paoly amin'ny Timoty, izay mandray amin'ny Timoty ho tahaka ny zanany naterany. Tena namana tsara ho amin'ny Timoty. Timoty moa ao amin'ny epistily izay nisoratan'ny Paoly azy dia zao ny fiantsony azy: tena zanako amin'ny finoana. Timoty voalohany toko voalohany andininy faharoa. Zanako malala. Timoty faharoa toko voalohany andininy faharoa. Zanany arakaraky, zany ny frère filazany azy. Finamanana tena tahaka ny piraitako ary fifaliana ho azy mirahalay mianatra ny miona. Tena misy fifaliana isaky ny miona mahatonga azy milaza ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andininy fahaefatra: manirina hitanao aho mba ho feno fifaliana. Mba ho feno fifaliana. Dia tena misy fifaliana, misy vokatra izany finamanana teo amin'ny Paoly sy Timoty zany. Ary ndraindray tsy maninona falazaina zany, misy namana tahaka izany toa sarobidy noho ny piraita-po azy, fa tsy zany tena mifandray ao anatin'ny fatahorana ny tompo.
itimoty ho an'ny rakany manokana io antenay mbola hitanjona zany fiarana zany na dia migarana apôstôly anafarana zavatra maromaro mbola mafisy na etaetaka ianao na miandiny fasivy mahazo to akatyampa faingana ianao iseda fitsarana ny apôstôly Paoly zay tsy zavatra mody satria mafy ny fanenjehana azy ka nanafarany akanjo mafana nanafarany boky vakina sy boky hanoratana zany ilay finamanana tena tsara ry havana mahay za mijery sy mangataka tsara ny tompo mba hanany namana toy izany anao iao to namana sarobidy loatra lavitra reo nyraikapondra indray namana tena tsy mifankafoy mametraka ny fifankatiavana ho voalohany kolokolo tsara zany fa arena ho anao koa zany amin'ny fiatrehanao ny fiainana fahadimy sady farany eto ampamarana zareo tsara ny namana satria Jesosy Kristy ny tena namana tsara indrindra sa tsy zany Jesosy Kristy ny tena namana tsara indrindra ny apôstôly Paoly no mijoro-bavolombelona amin'izany teo amin'ny fandaminana fisarana araka ny fomba romanina zay nanjanaka tamin'izany dia indroa no miseho eo fitsarana ny olona voapaka fitsarana voalohany ilazana hoe inavy ny apagana azy ka amin'ny fisehoana voalohany io dia nanambarana apôstôly Paoly hoe tsy misy teo tsony miakikaka fa ireo lay namana zay akaiky azy niaraka tamin'ny tany Lioka, Presika, Titosy samy raha niaraka nambara teo ary Jesosy teo kosa tahaka ny Timoty zay mbola lavitra Marka tsy teo fa nirahana teo dia samy tsy teo fa i Alexandro araka nambaraka hoe io mba nirahana hoe ianao reo miaraka amin'ny apôstôly Paoly any sy ny namany be fiteraka tany io dia nandao azy araka ny voalaza teo anatin'le fotoana sarotra mba hijoroana satria ampagnaza ny olona hoy ny apôstôly Paoly amin'ny fainambely folo hoe taminambarako voalohany hananatsiny ny tenako dia tsy misy nomba ahy fa nandao avokoa izy rehetra fa soa ihany teo ny tompo sisa no nampahery azy ny tompo lasa nanao mpisolo vava nampiteny azy ny filazantsara nandremay sameo zay Kristy hoe tahaka ny tonga mivantana niatrika ny apôstôly Paoly ny tompo zao no filazana azy mandiny fafito ambin'ny folo kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy ary zany koa Jesosy Kristy tena ao anatin'ny fotoana sarotra misy raha tena olona namany Jesosy Kristy anao no hitsangana eo alohanao ampaherezana anao ary tsy amin'ny fitarany tahaka zao ihany fa na amin'ny fitarany lanitra azy ny apôstôly Paoly milaza amin'izany hoe mandiny fahavalo ambin'ny folo mamarana azy ary ny tompo anafaka amin'ny asan'ny rafa rehetra satria satana tompo mbola hiampangatra amin'ny raha farany ka hamonjy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra ry havana malala raha fitinina ny finamana tsara indrindra miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia ny hira fahatelo ambin'ny folo sy dimanjato amin'ny firana FFPN manao milaza azy manao moa zay izay Jesosy sakaizanay Jesosy anay sady tsy mahafoy raha ny olona mety mandao anay Jesosy no tsy mandao Jesosy anay tahaka ny apôstôly Paoly ary aza mieritreritra hoe mandeha afotsiny zany ny fiainana mba manaova jeritodika amin'ny fifandraisanao aman'olona manaova jeritodika amin'ny namanao rehetra jery tsara ny namanao rehetra maiza mamantatra maiza manavaka sary manapaka zay fifandraisana manimba tsy mahasoa anao ary hatsarao sy kolokoloy zay finamanana tsara mba hanampy anao amin'izay ataonao ary amin'izany rehetra zany dia tsara fa namana zay tokony ataonao namana voalohany ary tsara indrindra dia Jesosy Kristy. Ora abbiamo anche noi per